Bonjour, bonjour à toutes les sœurs. Merhaba Ravavreç. Allô, toutes les sœurs. Allô, allô, Ravavreç. Je suis contente d'être parmi vous cet après-midi. Tena falbe miaraka aminareo amty tolakandro ty. Est-ce que vous êtes contente d'être là? Nareo ve faly tonga eto. Dites à votre voisine que vous êtes contente d'être là cet après-midi. Tenenao amin'ny eo akaikinao ary hoe faly ianao androany tolakandro. La simple raison pour laquelle on est content, Ny zavatra tokana mahafaly atsika, ny antony mahafaly atsika, c'est que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il sera au milieu de nous. satria ny ten'Andriamanitra miteny hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo On izy. veut accueillir Jésus de tout notre cœur cet après-midi. Andaontsika handray an Jesosy amin'ny fotsika rehetra amin'ity tolakandro ity. Standing ovation, on se met debout dans le cœur du Andaontsika Seigneur hitsangana de tout notre mihitsiny cœur. dia raisitsika amin'ny fotsika rehetra Jesosy amin'ity takarivo ity. Plus fort, plus fort. Tehaka mafy hatransika, mafimafy hatrany. Amen. Amen. Et on sait que le Seigneur, il est représenté par l'Esprit de Dieu. Ary fantatsika fa ny tompo dia solon'ny Qui est fanemasina au milieu de nous, tena izay eto qui va anivontsika, parler à nos cœurs. izay teny ao am-potsika, Il va nous rappeler ce que Jésus a dit. ary ampatsiatsika izay efa voalazan'i Jesosy Il izy, va toucher nos vies. hikasika amin'ny fiainatsika. Et on veut l'accueillir d'une manière très spéciale cet après-midi. Ary androantsika dia handray anazy fort. amin'ny fomba tena hoe hafa mihitsiny, hitehaka mafy hatrantsika. Alléluia. Alléluia. Accueillez la sœur qui est à côté de vous. Dia raisy koa raha bao koa ilay rahavavy eo akaikinao eo. Alléluia. Monsieur, j'ai peur que ça tombe. Voilà. Izay indrindra. On peut s'asseoir. Afaka mahazo toerantsika. Je ressens Matsapa hoe que les sœurs à Madagascar ny rahavavy eto Madagasikara aiment Jésus de tout leur cœur. dia tiany Jesosy amin'ny fony rehetra. Et que dans votre cœur, vous désirez servir le Seigneur. Ary ao am-ponareo dia misy etaeta te hanompo ny tompo. Oui ou non? Eny sa tsy? Mais vous savez, le désir de servir le Seigneur Fa hitanareo zany hoe faniriana hanompo ny tompo zany et d'aimer le Seigneur, sy hoe hitiany tompo ce n'est pas suffisant. dia tsy ampy. Parce qu'on peut aimer le Seigneur, Satria afaka hoe tiany tompo isika, on peut désirer servir le Seigneur, ary afaka manana etaeta hanompo ny tompo isika, mais si on n'a pas la révélation dans notre cœur, fa raha tsisy fanambarana ao am-potsika comment servir le Seigneur, hoe ohatrany ahoana ny fomba ahafahana manompo ny qu'est-ce tompo, que le Seigneur s'attend de nous, ary inona ny endrasan'ny tompo amintsika, on ne pourra pas le servir avec efficacité. dia tsy afaka ny hanompo anazy tsika hoe mahombo ny fanompontsika azy. Et le Seigneur ne pourra pas compter sur nous. Ary ny tompo koa lasa tsy afaka manatena zavatra avy amintsika. Qui c'est qui veut que le Seigneur puisse compter sur elle? Iza ny tiany hoe ny tompo mba afaka manankina zavatra aminy. C'est une chose de vouloir que le Seigneur puisse compter sur nous. Tena hoe zavatra anankiray lehibe hoe manana etaeta ianao hoe ny tompo afaka matoky anao, Mais il y a un prix à payer. fa misy vidiny aloha ao Et anatin'izay. ce n'est pas toujours qu'on est prêt à payer le prix. Ary indraindray tsy vonina foantsika andohan'izay vidin'izay. Je dis toujours aux gens que je rencontre Matetika dia miteny amin'ireo olona izay mihaona amiko que si vous allez à la pêche ohatra hoe raha mandeha manjono ianao et dans votre ligne, dia ao anatin'ilay vous crochez un petit poisson, ao anatin'ilay fanjonona iny zany ianao mametraka trondro kely. mais si vous voulez un gros, Fa raha ohatra ka hoe trondro lehibehibe kokoa ny tianao azo qu'est-ce qu'il faut faire avec ce petit poisson-là? dia inona ny tokony ataonao amin'iny trondro kely iny? Inona ny teny anareo? Il faut relâcher le petit Ny tokony atao zany dia avela mandeha le trondro kely zany pour qu'on puisse attraper le plus gros. mba ahafahana mahazo an'le lehibehibe kokoa.
Et c'est pareil dans notre marche avec le Seigneur. Ary mitovy amin'izay ihany a rehefa mandeha miaraka amin'ny Jesosy tsika, miaraka amin'ny Tompo. Si on veut avancer, Raha te handroso tsika, il y a des choses qu'on doit laisser derrière. dia misy zavatra tsy maintsy avelantsika ao aoriana, afoitsika. Et ce n'est pas toujours facile. Ary tsy mora foana manao an'izay. Que parfois ces choses-là, Indraindray ilay zavatra ohatr'izay a, on a cru dedans, mino an'izay tsika, on les a pratiquées dia napiarintsika ilay izy pendant longtemps, nandritra ny fotoana ela mihitsy, et subitement, dia tampotampoka eo a, d'avoir à les laisser tomber et les laisser derrière, hoe mahafoy a ireny zavatra ireny a any aorianantsika, c'est pas trop évident. dia tsy mora foana. Et bien souvent, Matetika ary a, c'est là où on a la difficulté d'avancer avec le Seigneur. eo indrindra no sarotsarotra amintsika ilay mandroso miaraka amin'ny Tompo. Amen. Amen. Donc, il faut savoir, les sœurs, Raha vavesany a, tokony ho fantatritsika hoe que c'est bon de suivre Jésus, tsara ny hoe manaraka an' Jesosy, c'est bon d'aimer le Seigneur, tsara zany hoe tia ny Tompo zany, mais on doit pouvoir coopérer avec le Seigneur. fa mila koa tsika afaka miara-miasa amin'ny Tompo. On ne peut pas juste être des moutons de panurge, des moutons qui suivent aveuglément. Tsy tokony hoe ohatry ny ondry izay manaraka rapontsika. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit rebelle, Za tsy miteny koa nefa ny hoe mila lasa mais manohatra c'est tsika, important qu'on comprenne comment Jésus construit son Église. fa ny zava-dehibe indrindra dia tokony takatritsika hoe ohatry ny ahoana ny tiany Tompo anorenana fiangonana. Si on ne comprend pas et qu'on ne sait pas comment Jésus construit son Église, Raha ohatra ka tsy takatritsika sady tsy haintsika hoe ohatry ny ahoana ny fomba anorenan'ny Tompo ny fiangonana, on va faire quelque chose croyant que c'est bon, dia lasa manao zavatra tsika mieritreritsika hoe mety le izy, mais ce n'est pas nécessairement bon. dia nefa tsy ilaina akory, Et on ne pourra pas coopérer avec Jésus. dia lasa tsy afaka miara-miasa amin'ny Tompontsika, amin'ny Jesosy. C'est pour cela que c'est important qu'en tant que sœur, Izay indrindra ny maha-zava-dehibe hoe amin'ny mahavavy atsika, on a un rôle tellement important dans l'Église du Seigneur. dia tena manana anjara ndraikitra lehibentsika ao amin'ny fiangonan'ny Tompo. On a une place tellement importante dans l'Église du Seigneur Dia manana toerana tena lehibe itsika ao amin'ny fiangonan'ny que Tompo. si on n'est pas à notre place, Ka raha ohatra ka tsy eo amin'ilay tokony toerana misy atsika tsika, on ne représente aucun danger pour le royaume des ténèbres. dia tsy misy tsy tandondoza zany a ny fanjakan'ny maizina. On ne sera pas efficace. Ny dikan'izany dia hoe ohatry ny hoe tsy efikasy tsika, tsy mahomby tsika. On ne pourra pas porter du fruit comme on devrait porter du fruit. Lasa tsy mitondra vokatra tsika, nefa tsika tokony natsoina hitondra Et on vokatra. n'aura pas la satisfaction dans notre cœur Dia lasa tsy misy fahafinaretana, fahafapo ao am-potsika, et le sentiment ary ilay sentiment que nous le sommes en fihetsem-po train de construire avec le Seigneur. izay ahorintsika miaraka amin'ny Tompo a. Jésus a dit, Izao ny tenen'i Jesosy, je bâtirai mon Église izaho no hanorina ny fiangonako, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. ary ny fiainan'ny vavadiny fiainatsita tsy haresy azy. Toute personne qui construit quelque chose, Ny olona rehetra izay manorina zavatra anankiray a, il a un plan. dia manana plan, drafitra. Oui ou non? Zay sa tsy zay? Vous avez déjà vu quelqu'un construire une maison sans un plan? Nareo efa nahita olona hoe hanorina trano dia tsy misy drafitra aloha? Il arrive sur un terrain, il commence à mettre des briques et il construit. Avy hatrany izy dia mahita tany anankiray dia asiany biriky be dia be dia manomboka manorina zany izy. Il faut un plan pour le modèle de la maison. Fa tsy maintsy misy drafitra mba hahafantarana ohatrao ny endrik'ilay trano. Après, il faut un plan qui va dire que cette maison-là va rester debout, qu'elle ne va pas s'écraser. Dia mila koa izay drafitra izay a ahafahana hoe matoky hoe ilay trano a tsy hirodana fa hijoro tsara. Donc le Seigneur, il a un plan pour son Église. Dikan'izany koa hoe Jesosy a ny Tompo dia manana drafitra ho Et an'ny il a fiangonana. un temps pour tout ce qu'il va faire, là où il va faire. Ary manana fotoana izy amin'ny zavatra rehetra ataony ary amin'ny fotoana anaovany an'izay. Et moi, je crois que dans son plan, Ary za mino mihitsy fa ao anatin'ny drafitra le anatin'ny Seigneur drafiny a mis le doigt sur Madagascar. dia Andriamanitra dia nametraka ny tanany eto Madagasikara.
Et il veut élever une armée et une église forte à Madagascar. Ary izy tia hanangana miaramila sy fiangonana mahery eto Madagasikara. On n'est pas ici par coïncidence. Tsika tsy tonga eto hoe kisendrasendra. Le Seigneur a un plan. Fa ny tompo dia manana drafitra. Et dans son plan, Ary eo anatin'izay drafitra par an'izay sa grâce, noho ny amin'ny fahasoavany il a mis le doigt sur Madagascar. dia napetrany eto Madagasikara ny tanany. Mais quand il veut construire son église, Fa rehefa te hanorina amin'ny fiangonana izy est-ce qu'il parle d'un bâtiment? dia miresaka ve izy trano ve ny tiandresahana ao anatin'izay? De quoi il parle? Inona ary ny resahany amin'izay? Il parle de nos vies. Dia miresaka ny amin'ny fiainantsika izy. Amen? Amen. Donc le Seigneur veut construire la vie de chaque sœur qui est dans ce lieu. Ary ny tompo dia tia hanamboatra ny fiainany rahavavy tsirairay eto amin'ity toerana ity. Et, amen. Et comment il va construire la vie? Amen. Ary ohatrany ahoana ny hanaovany an'izay? Comment il va construire ces vies-là? Amin'ny fomba ahoana ny hanamboarany an'izay fiainana izay? En emmenant la révélation de son évangile dans notre cœur. Amin'ny alalan'ny fanambarana ny filazantsara ao am-potsika. En nous révélant sa parole dans notre cœur. Ary amin'ny alalan'ny fanambarana ny teniny ao am-potsika. En nous amenant à comprendre son cœur. Ary hoentintsika atakatra ny fony. Qu'est-ce qu'il s'attend de nous? Inona ny andrasany amintsika? Comment il est? Ohatrany ahoana moa izy? Qu'est-ce qu'il pense? Inona ny eritreriny? Comment il nous voit? Ohatrany ahoana ny fomba fijeriny Et atsika? qu'on arrive à comprendre le cœur du Seigneur. Ary tokony atakatritsika hoe ohatrany ahoana ny fony Pour tompo nous, ho antsika pour les incroyants, dia ho an'ireo tsy mpino pour koa, l'Église, ho an'ny fiangonana, pour notre pays. ho an'ny firenentsika. C'est pour cela que c'est important Izay indrindra ny maha hoe qu'on zava-dehibe puisse être prêt à laisser derrière hoe vonintsika ny amelany zavatra rehetra any aoriana any. des choses dans lesquelles on a peut-être cru, Ny amin'ny zavatra mety hoe ninotsika teo aloha mais qui ne nous aident pas à grandir dans Jésus. nefa tsy manampy antsika hitombo ao amin'ny Vous Jesosy. savez, quand le Seigneur était en train de prêcher la parole à Jérusalem, Hitanareo Jesosy tamin'ny toriteny tao Jerosalema en Israël, et qu'il a vu le troupeau devant lui, ary tao a Israely rehefa nahita an'ireo andiana ondro la teo Bible alohany izy dit qu'il a été ému de compassion. dia ozy izy ny baiboly hoe tena ontsy izy Parce que c'était comme des brebis sans un berger. satria tahaka ny ondry izay tsisy pia izy ireo. Et bien souvent, on se dit, ben, nous, c'est pas nous, puisqu'on a un berger. Indraindray antsika miteny tsy izay zany satria izay ny manana mpiandry ondry e. On appartient à une église. Zahay mivavaka any amin'ny fiangonana anankiray Ça, c'était pour le temps du Seigneur. zany dia tamin'ny mbola fotoana Mais vous savez qu'aujourd'hui, fa hitanareo ankehitriny il y a des centaines de milliers de chrétiens misy anjatony anarivony kristianina qui sont dans des églises, izay mandeha anatina fiangonana mais personne ne prend vraiment soin d'eux. fa tena tsy misy hoe olona tena mikarakara marina an'izy ireny. Personne n'est concerné par leur vie. Tsy misy olona liana sy lianany amin'ny fiainany akory. Est-ce qu'ils avancent? Mandroso ve reny olona reny? Est-ce qu'ils luttent? Mandroso ve izy sa misy ady atrehana ve Est-ce izy? qu'ils saisissent l'évangile? Takany ve le filazantsara? Comment ça se passe dans leur maison? Ohatrany ahoana ny zavatra mitranga ao anatin'ny tokantranony ao? Comment ça se passe avec leur mari? Ohatrany ahoana ny fifandraisany amin'ny vadiny? Avec leurs enfants? Amin'ny zanany? Personne ne connaît leur vie. Tsy misy mahafantatra ny momba an'izay fiainan'izay. Ils arrivent à l'église, Tonga ao am-piangonana fotsiny ils izy écoutent un message, dia mihaino toriteny ils font tout ce que le pasteur leur dit de faire, dia ataony fotsiny izay lazain'ny pastera rehetra tokony ils atao rentrent chez eux dia mody any an-tranony izy et il n'y a pas de service après-vente. dia tsy misy afikarakarana rehefa vita mivarotra zany. C'est comme si on achetait une télévision demain Ohatrany hoe mividy fahitalavitra zantsika télévision ou un réfrigérateur na hoe réfrigérateur et quand c'est en panne, dia rehefa simba le izy ohatra celui qui a vendu, dia ho an'le mpivarotra an'iny il se lave les mains. manasa tanana izy. Ce problème-là, c'est notre problème. Ohatry izy tsy olako intsony zany. Mais l'église du Seigneur, ça ne doit pas être comme ça. Fa ny fiangonan'ny tompo tsy tokony ohatr'izay. Quand le Seigneur a dit à Pierre, Tamin'ny Jesosy ny teny tamin'ny Petera, m'aimes-tu? tsy avy ianao? Pierre a dit, mais bien sûr, Seigneur, que je t'aime. Ozy izy Petera hoe Jesosy tena tiako ianao mazava ho azy. Yeah, tu es sûr que tu m'aimes? Tena tsy ahy ianao
qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il n'a pas dit à Pierre, si tu m'aimes, tu vas jeûner, tu vas prier. Il n'a pas dit à Pierre, si tu m'aimes, tu vas vendre tout ce que tu as et tu vas acheter la plus belle maison ou soit tu vas avoir la plus belle auto. Si tu m'aimes, Pierre, il faut que tu prospères pour que tu sois un bon témoignage pour moi. Non. Jésus a dit, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Et ça, c'est le cœur du Seigneur pour chacune de nous qui sommes ici. Le Seigneur est concerné par nous. Il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on soit bien dans notre cœur. Il veut qu'on soit bien avec nos frères et nos sœurs. Il veut qu'on puisse aimer nos frères et nos sœurs. Et qu'on puisse grandir. Et qu'on puisse parler de lui. Pas parler de lui parce qu'il faut parler de lui. Mais parce qu'on a le cœur du Seigneur en nous. Et que le Saint-Esprit nous pousse à servir le Seigneur, mais avec un cœur pur. Vous savez, très souvent, quand on lit le passage de la femme qui avait la perte de sang, et on trouve incroyable que cette femme, pendant 12 ans, elle ait souffert de cette maladie. On se dit, c'est terrible. 12 ans. On se dit, c'est affreux. 12 ans. Mais vous savez combien de sœurs dans l'église ont du non-pardon dans leur cœur depuis 20 ans? Qu'est-ce qui est pire, la perte de sang ou le non-pardon? Vous savez, quand j'ai une perte de sang, je peux toujours crier au Seigneur. Mais quand j'ai du non-pardon dans mon cœur, le Seigneur ne m'entend pas. Donc qu'est-ce qui est pire? Le non-pardon. Donc c'est tellement important. Vous savez, les voitures, ils vont en révision. On change l'huile. On change les pièces. Mais nous, on ne va jamais en révision, nous. On roule avec la même huile. Les mêmes pneus. Les mêmes vieilles pièces. Mais on n'est pas, on ne va pas en révision. On transporte tous nos problèmes derrière nous comme les nouveaux mariés avec des filets et des casseroles. Pas loupé, hein? Et c'est devenu normal. On ne se rend même plus compte que quand on allume la voiture, ça c'est nous. Parce qu'on n'avance pas. Il y a des choses dans notre vie que le Seigneur a besoin de traiter. Mais la parole qu'on entend ne confronte pas ces choses-là. Ne nous expose pas. Ne nous emmène pas à faire une révision intérieure.
tsy mitona antsika hanao révision na amerina hijery Et ao aller devant le anatintsika. Seigneur et dire Seigneur, là tu as vraiment besoin de changer d'huile, là, il y a un problème. Tena indraindray antsika tsy miteny hoe tompo tena mila manova an'le menaka ianao fa tena misy olana mihitsiny izy zany. La boîte de vitesse. Le vitesy a Quand je passe les vitesses, rehefa mandefa le vitesy a dia manao hoe quand je vois une sœur rehefa mahita rahavavy anankiray a que j'ai eu un problème avec elle il y a 5 ans, manana olana amin'io rahavavy eo fa 5 taona nandritra ny 5 taona et mon cœur fait... dia manao an'izao fo Je ne suis pas bien, tsy mahazo aina je n'ai pas pardonné, tsy mbola namela azy a je ne suis pas libre. tsy olona afaka Mais je rentre dans l'église, fa tonga ao am-piangonana Seigneur, j'ai compris. jesosy eo takatro Et je sors de là, dia mivoaka eo indray a rien ne s'est passé. tsy nisy zavatra nitranga mihitsy. C'est pour ça que c'est tellement important, mes sœurs, qu'on comprenne zay rahavavy isany tena hoe mazava-dehibe hoe mila takatritsika comment Jésus construit son église. ohatry ny ahoana ny fomba hanorenan'ny tompo ny fiangonana Dans le livre de Timothée, ao amin'ny bokin'ny timoty a Paul dit à Timothée, il parle de 2 situations. nyresaka tamin'ny timoty paoly a nyresaka zavatra anankiroa taminy Il dit que dans les derniers temps, ozy izy hoe amin'ny fotoana farany il donne l'image de l'église. dia manome izy a ny toetoetry ny À endrikendriky ny quoi fiangonana l'église, il donne l'image du monde. Dans 2 Timothée, chapitre 3, ao amin'ny timoty a toko faharoa il va donner l'image de ce qui va se passer dans les derniers temps dans le monde. On va pas lire. dia miresaka zany izy ohatrotry ny ahoana ny zavatra hitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty amin'ny Et après, vanim-potoana farany il va aussi donner l'image, et ça on va lire, dia rehefa avy eo koa izy a anome hoe ohatrohatry ny ahoana ny endriky ny izay de ce hovatsika qui moa va zany se passer dans l'église dans les derniers temps. hoe ohatry ny ahoana ny zavatra hitranga ao anatin'ny fiangonana amin'ny fotoana amin'ny vanim-potoana farany. Alors on va lire aovaka itsika dans 2 Timothée, timoty faharoa chapitre 4, toko fahaefatra verset 3. timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo. En effet, un temps viendra. fa ho avy ny andro Tu as dit un temps viendra là? fa ho avy ny andro Ce petit bout-là? oui Ok. Ça marchera, ok. Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema Au contraire. fa oui Ok, oui. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, fa mifanohatra an'izay a fa angididy sofiny izy ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. dia amory fampianatra ho azy araka ny filany Ils détourneront l'oreille de la vérité ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina et se tourneront vers les fables. ka hivily ho amin'ny anganongano. C'est-à-dire, mes sœurs, que le temps est là Ndikan'izany raha vavisany a dia efa fotoana où izao les chrétiens ne cherchent pas à entendre une vérité. ny kristiana tsy mitady tsony hoe andre ny Parce fahamarinana que la vérité fait souvent mal. satria matetika ny fahamarinana dia La marary vérité foana mieno azy. demande souvent un prix à payer. Matetika ny fahamarinana dia mitako hoe misy vidiny aloha On aime que les gens entendent la vérité à leur sujet. ary indrindra koa hoe rehefa maheno ny fahamarinana mikasika azy ny olona anankiray Mais on n'aime pas trop entendre la vérité à notre sujet. indraindray ohatra ny tsy tiatsika loatra ny maheno an'izay mikasika atsika. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré le Seigneur, Za zao tadidiko tsara tamin'iza miona tamin'ny tompo a quelque chose qui a été très difficile pour moi, ny zavatra sarotra indrindra tamiko c'est de me dire, ça fait 28 ans que j'ai fait ça. hoe nandritra ny 20 taona ny zavatra anankiray Ça veut nataoko dire que 28 ans, j'ai perdu mon temps ndikan'izany zany hoe nandritra ny 20 taona very fotoana et fotsiny a recommencer à zéro après 28 ans. dia hoe amerina milony indray a nefa nefa lasa ny 20 taona Mais c'était ça ou rien. nefa ny a na izay a na tsisy Il fallait être prêt.
fa mila vonona fotsiny accepter. anaiky Je me suis trompée, tena hoe diso lalana zany a j'ai fait fausse route, tena diso lalana a c'est pas grave, zay zany tsy mais maninona pas un jour de plus. fa tsy anao diso lalana indray ntsony a tsy Je toizay rectifie mon parcours. tena amboariko ahitsiko ny Et lalako aujourd'hui, ary ankehitriny a on voit que les gens, ils ne supportent pas la saine doctrine. fa ankehitriny ny zavatra tsapantsika dia tsy mahatanty ny fampianarana tsy misy cléma ny olona Ils ont fait des choses pendant des années. satria ny zavatra nataon'izy ireo nandritra fotoana maro Je vous donne un exemple. ohatra omeko ohatra anankiray isika On dit que dans le mouvement charismatique, ohatra zao anatin'le fihetsiketsehana le resaka j'étais karismatika zélée tena hoe nyrehatra et j'ai commencé à partager mon expérience par nouvelle naissance avec des frères et des sœurs, avec des gens du dehors. dia nanomboka nizara tamin'ireo olona ivelany fiangonana ny zavatra niarahako tamin'ny tompony Des gens sont venus dans ma maison, j'ai commencé à partager l'évangile. misy olona tonga ao an-tranoko dia manomboka mizara ny tenandriamanitra amin'izy ireo a Les réunions ont grandi. dia le me mitombo ny olona ao anatin'le fivoriam-bavaka Finalement, je me suis vue en train de prendre en charge tout ce groupe-là. dia rehefa avy eo tamiko lasa za mihitsy mihanoreo olona maromaro ireo Et pendant tant d'années, je fais que ça. dia nandritra ny taona maro a zay foana nataoko Finalement, on trouve que je suis le pasteur de ce groupe-là. dia rehefa avy eo ohatra ny hoe lasa za mihitsy ny pasteran'le fikambanana On m'appelle anankiray pasteur Audrey. dia misy olona miantso anao hoe pasteur Audrey C'est super. C'est Mahafinaritra génial. zany a tsara kosa zany a Et je vais à une réunion dia manatrika fitoam-bavaka anankiray a et quelqu'un m'explique l'évangile dia misy olona anankiray manazava anao hoe ohatr'izao ny filazantsara et me fait comprendre que ce n'est pas le plan de Dieu que je sois pasteur Audrey. dia misy olona mitenana hoe tsy sitrapon'ny tompo hoe pasteur Audrey a Gros problème. tena olana be zany a C'est quoi ça? Jamais. inona zany Je sers le Seigneur. za kosa ne C'est manompo le ny tompo Seigneur e qui m'a mis là. ny tompo mihitsy Je ningena peux mametraka natao e tellement résister tena hoe nanohatra ako et me bloquer à ça dia tena hoe mijanona teo nihitsoko teo a plutôt que de dire ah bon Seigneur, nefa tokony hiteny fotsiny aho hoe zany ve ny tompo ah bon je vais pas réaliser. tsy takatro tsy fantatro le izy Ben montre-moi ce qu'il faut faire maintenant. dia atoroiarany hoe inona tokony ataoko Si je ne suis pas pasteur Audrey, je suis sœur Audrey. C'est ok? raha ohatra zany ka tsy pasteur Audrey dia raha vavy Audrey fotsiny Je vais quand même aller au ciel, hein? zany eo any an-danitra foana na zanaty zany e C'est pas mon titre tsy ny titrako qui va déterminer ce que je vais faire pour Jésus. no amaritra anao hoe zao ihany no tokony azoko atao an'ny tompo Que je m'appelle pasteur Audrey, prophète Audrey, sœur Audrey, Audrey, ça va changer quoi dans ce que j'ai à vous dire cet après-midi? ka raha ohatra hoe pasteur Audrey na sœur Audrey na prophète Audrey a inona moa ny anovany zany amin'ny zavatra tokony hozaraiko aminareo amin'ity tolakandro ity Le titre ne va rien changer pour ma vie, ny titre dia tsy manova ny ninona eo amin'ny fiainako à part de nourrir ma chair. akoatriny hoe mamelona n'ity nofoko ity Maintenant, il faut que je sois prête amin'izao a tena mila vonintsika à laisser tomber ça tena hoe ataboy ihany mihitsiny a pour avancer. mba ahafahantsika mandroso indray Mais amen combien sont prêts? firy no vonina Combien de pasteurs qui se sont dit, ils se sont donné le titre de prophète, de bishop, d'archevêque, d'évêque, de directeur, de docteur. firy ireo olona miteny hoe docteur directeur prophète pasteur Et finalement, ils apprennent que ça ne vaut rien. Un évêque, c'est exactement un ancien, ça ne fait aucune différence. dia rehefa avy eo ry zareo matakatra hoe zany évêque sy pasteur zany mitovy ihany tsy misy mahasamy hafa an'izany akory Pierre était apôtre et il dit, je suis apôtre mais aussi ancien dans l'église de Jérusalem. fa petera ny teny hoe za dia apôstoly fa za koa dia pastera ao amin'ny fiangonana ao Jerosalema Et réalise qu'il s'est monté sur une échelle. dia rehefa eo dia ohatrany hoe miakatra amina tohatra izy Il a construit sa propre échelle. izy mihitsy nanamboatra ny tohatra izay Et que ekarany Jésus n'a rien à faire dans cette échelle. ary jesosy nefa tsisy rarahiny an'iny tohatra iny akory C'est pas facile de descendre tena tsy mora le midina indray a et de revenir frère Jean. dia miverina hoe lasa hoe rahalahy jonina Pasteur fotsiny, Jean. na hoe pastera jonina fotsiny Donc, si on veut avancer, dikan'izany a raha te handrositsika
On doit être prêt à changer. mila vuna kutsika On doit être prêt à comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre et à aligner nos vies avec ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. mila matakatsika hoe inona ary ny zavatra tiany tompo takatritsika ary mila manitsy ny fiainantsika am'le zavatra Il tiany faut tompo les takatritsika. sœurs arrêter de courir après toutes sortes de prédications et dire Alléluia, Amen et applaudir tout ce qu'on entend. Raha vavy mila mijanontsika manenjika an'ireny toriteny isan-karazany ireny dia mitehatehaka dia miteny alleluia amin'izay zavatra rentsika rehetra. Vous savez, on laisse trop nos émotions nous entraîner dans des situations. Indraindray avelantsika loatra ny fihetsepontsika hitondra antsika anatina toe-javatra anankiray. Qui c'est qui est comme moi? On peut s'emporter vite. Qui est comme moi? Je peux m'emporter vite. Izy zany ohatrana mitovy amina za ohatra ny mora hoentikentiny izay. Ou on peut s'exciter vite. Ohatrany hoe vetivety be zany dia ohatrany entanentana be. Et après, on ne réalise même pas dans quoi on est en train de rentrer. Dia rehefa avy eo tsika tsy tonga saina akory ny hoe efa niditra tamin'ny zavatra anankiray, tafiditra anaty zavatra anankiray. Il faut retourner, comme le frère Mickey a dit, aux paroles de Jésus. Dia araky ny tenen'ny Ranatamiky hoe mila miverina amin'ny Il faut arrêter de jouer à la chrétienté. Il faut vivre la chrétienté. Tena fotoana izao hijanonana mila laovana ny resaka fiainana kristiana fa mila miaina an'le fiainana maha-kristiana On ne doit pas simplement être des sœurs avec des bons messages. Tsy tokony ho rahavavy tsontsika izay ohatrany hoe manana rehefa mitoriteny dia toriteny mahafinaritra. Mais notre vie doit être différente de ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Fa ny fiainantsika tokony miavaka an'ireo olona izay manodidina antsika izay tsy manana ny tompo. Notre langage doit être différent. Ny fitenitsika dia tokony hafa. Notre manière de considérer les gens doit être différente. Ny fomba fifandraisantsika amin'ny olona tokony hafa mihitsy. Et ça vient de l'évangile qui vient dans notre cœur. Ary zany dia vokatry ny filazantsara izay ao anatin'ny On ne fotsika. peut pas être comme ces gens que Paul décrit ici, Tsy tokony ohatran'ireo olona ireo izay lazainy qui ne Paoly eto tsika. supportent pas la saine doctrine. Izay hoe tsy matanty mihaino ny fampianarana tsy misy kilemy. Le Seigneur a dit que si on veut porter du fruit, Araky ny tenin'ny tompo hoe raha te Qu'est-ce qu'il va hitondra faire? vokatritsika dia inona tokony atao? Inona tokony atao? il va nous émonder. Dia tsy maintsy ho katsanana isika. Ça fait mal d'être émondé, Tena marary zany hoe mais c'est une vokatrany clé zany. pour porter du fruit. Fa zay tsy maintsy atao raha ohatra ka te hitondra Émonder veut vokatra. dire quoi? Émonder veut dire quoi? Inona ny dikany hoe katsanana? Ça peut vouloir dire laisser beaucoup de choses derrière nous. Dikan'izany eo mety hoe betsaka ny zavatra mantsy avelantsika ny aorianantsika any. Ça peut vouloir dire de changer de direction dans la manière qu'on voit les choses. Mety hoe mampatonga antsika hiova fomba fijery mihitsy ny amin'ny fomba fijeryntsika zavatra anankiray teo Avoir aloha. des nouveaux yeux Mila hoe manana fijery vaovao dans la mihitsy. manière qu'on lit l'évangile, Manana maso vaovao tsika amin'ny fomba dans la famakitika ny manière qu'on ten'Andriamanitra. vit notre vie chrétienne. Amin'ny fomba fiainantsika ny fiainana maha-kristianina antsika. On doit arriver au point, mes sœurs, où quand on lit le livre des Actes des Apôtres, Mila tonga amin'ny fotoana anankiray tsika raha vavisany hoe rehefa mamaky ny boky ny Quand on lit les asan'ny épîtres. apôstôly. quand on lit les épîtres, Rehefa mamaky ny ireo epistily. il faut qu'on puisse se reconnaître dedans. Dia tokony hoe ho fantatra hoe ohatrohatrany ahoana ianao anatin'izay. Ah, ça c'est moi. Hoe ohatrana mihitsy ity zavatra ity Ah zany. ben oui, moi aussi j'ai vécu ça. Za koa tena niatra tamin'ny fiainako mihitsy n'izao zavatra zao. Ah ben Seigneur, c'est super ce que tu me montres là. Ben, c'est ce que je comprends dans mon cœur. Ben, je veux bien te suivre dedans. Jesosy io tena hito zavatra voasoratra ito tena On zavatra ne peut pas iainako atao poko. rester dans la compréhension qu'on est né de nouveau un jour. Tsy tokony onona fotsiny tsika hoe matakatra hoe nateraka indray tsika Le Seigneur nous a changés. novain'ny tompo Ben fini, ça s'arrête là. dia zay tapitra hatreo. Ben non. Tsy zany ka. Mais tout ce qui est en dessous, Fa ny zavatra ao anatin'izay rehetra zay. toutes les choses qu'on a accumulées pendant toutes ces années-là, Ny zavatra rehetra zay efa lasa tao anatintsika nandritran'izay fotoana hely zay. on laisse ça sous le tapis. Avelantsika any ambanin'ilay tapis fotsiny ve Vous zay? ne croyez pas que le Seigneur veut lever le tapis et traiter toutes ces choses-là dans notre vie? Mino ve ianao fa tsy alain'i Jesosy ilay tapis dia esoriny dia karakarainy daholo ilay zavatra nafenifenitsika ao ambany ao iny. Cette chose que notre mari nous a dit il y a 10 ans de ça. Misy zavatra nyteneniny vaditsika folo taona lasa zay a. À chaque fois qu'on a une discussion, on le rappelle, qu'est-ce qu'il nous a dit il y a 10 ans de cela? Isaky miady kely tsika dia averintsika foana hoe folo taona lasa zay a. Zao ny teneninao anahy a. On rit. Memetsika, Mais c'est mampinatsika. Nefa zay mihitsy. Comment on va avancer avec le Seigneur? Ahoana ary ny ahafahantsika mandroso miaraka amin'ny tompo Qui e? sont les femmes de pasteurs ici? Je peux voir les mains? Isaky ny vadina paster eto azafady Levez bien afaka vos mains, les manangan-tanana femmes de ve? pasteur. Tiako hita daholo izy Levez ireo. bien, je veux voir les mains de Atsangana tsara pasteur. ny tananareo anareo vadina paster a. C'est super. Mahafinaritra.
On vous accueille, on est content de vous avoir parmi nous. Je ne vais pas demander qui sont les femmes pasteurs, je préfère ne pas demander, puisque là, je vais recevoir des coups de roche et des coups de chaise. Alors, laissez tomber. Mais pour les femmes de pasteurs, je veux que vous sachiez que moi aussi, j'étais femme pasteur. Et que comme vous, j'étais en compétition avec mon mari. Et que c'est dangereux. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne m'avait pas équipée pour être femme pasteur. Je n'étais pas équipée pour diriger une église. J'étais trop émotionnelle. Je n'avais pas en moi la révélation qu'il fallait pour diriger une église. Vous savez, quand Dieu a construit le tabernacle dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une seule femme qui avait une responsabilité dans la construction du tabernacle. Est-ce que Dieu aime les hommes plus que les femmes? Est-ce que Dieu est misogyne? Est-ce que Dieu aime les hommes plus que les femmes? Non. Mais il y a notre place qu'il a prévue pour nous. Et c'est la meilleure place où on doit être. On n'a pas besoin de chercher quelque chose qui n'a pas prévu pour nous. Et je peux vous dire que le jour où j'ai compris que je n'avais pas besoin d'être le pasteur de l'église. Alléluia, quelle délivrance ça a été pour moi ce jour-là. De porter des fardeaux que Dieu n'avait jamais voulu que je porte. Avoir le fardeau de l'église que Dieu ne m'avait pas équipé pour ça. Et si Dieu ne m'avait pas équipé pour ça, le résultat est que je faisais cela dans ma propre force. Et quand on fait quelque chose dans sa propre force, ça nous draine. Ça enlève toute notre énergie. On est frustré. On veut voir les choses se passer, on ne les voit pas se passer comme on aurait voulu qu'ils se passent. On utilise une autorité de la chair que Dieu ne nous a pas donnée. Et pour exercer cette autorité, on se sert de la Bible. On utilise la parole de Dieu pour pouvoir exercer cette autorité. Et on n'est pas dans le plan de Dieu. Paul nous dit que la révélation qu'il a, il n'a pas reçu ça d'un homme. Il n'a pas lu ça dans un livre. Il n'a pas écouté ça sur une cassette. Il n'a pas regardé une vidéo ou un programme à la télévision. Le message qu'il transmet à l'église, il a reçu ça par révélation de Jésus dans son cœur. Quand Moïse a construit le tabernacle, il n'avait pas été à l'école biblique. Il n'avait pas fait des cours d'ingénieur. Il n'avait pas reçu ça de personne. De qui Moïse a reçu la sagesse et l'intelligence pour construire le tabernacle? Du Seigneur.
avy any amin'ny tompo Mais c'est pareil. dia mitovy amin'izay koa L'église du Nouveau Testament, ny fiangonany testamenta c'est vaovao par une révélation que le Seigneur équipe ceux qu'il a appelés pour construire l'église. amin'ny alalan'ny fanambarana ny omeny anomezany hery an'ireo olona izay anamboarana ny fiangonany Ce que Paul dit ici, araky ny voalazany Paoly eto dans le livre de Timothée, ao amin'ny Timoty il rappelle dia mampatsiahy izy hoe que ces personnes, hoe ireo olona ireo ils veulent absolument, ils n'aiment pas la saine doctrine, ils veulent des nouveautés. reny olo reny zany dia tsy tian'le fampianarana tsy misy klema fa ohatrany hoe mitady Tous les zavabaovao nouveaux mouvements, inona daholo ny zavabaovao misy tout ce qu'il y a de nouveau, inona ny zavabaovao rehetra l'or qui misy tombe du ciel, zavatra rehetra midina la avy any ambany prospérité, ny fitahiana la ohatra délivrance, ny délivrance toutes sortes de choses qui ne sont pas dans la saine doctrine de Christ. ny zavatra rehetra izay tsy ao anatin'ny fampianarana tsy misy kleman'ny Kristy Et ces gens nous entraînent dans des croyances qui ne sont pas selon la saine doctrine. ary reny olo reny dia mitarika antsika ao anatin'ny zavatra izay tsy ao anatin'ilay fampianarana tsy misy klema akory Et on se laisse embarquer. dia lasa koa tsika dia Mais manaraka rien renirano ne fotsiny change dans notre vie. fa tsy misy zavatra miova ao anatintsika S'il y a quelque chose, on devient pire au fur et à mesure. zavatra anankiray mitranga ary dia vao mentsika miratsy hatrany Oui ou non? sa tsy zany Si on en met un petit peu d'amertume, raha ohatra hoe misy fangidiana kely ça ohatra grandit. dia mitombo le izy Notre cœur devient dur. dia lasa mafy ny fotsika Notre cœur sans Dieu, si. dia lasa mafy ny fotsika Et on ne peut pas comprendre la parole de Dieu quand c'est comme ça. dia lasa tsy takatritsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra raha ohatra izay Au foana lieu d'une parole qui confronte notre vie, raha ohatra hoe tokony misy teny izay manotskotsina amin'ny fiainantsika on suit des mouvements. dia aleontsika manaraka fihetsiketsehana fotsiny Ça nous garde chaud et zélés. ohatrany hoe lasa mampitonga antsika mijanona Ça nous garde mafanafana foana excités. ohatrany hoe lasa mirehirehatra izany Mais fotsika rien ne se passe dans notre cœur. fa tsy misy zavatra mitranga mihitsy nefany ao am-potsika C'est ça la chrétienté? izany ve ny mahakristianina C'est comme si que j'emmène ma voiture au garage, ohatra hoe ohatrany hoe mitondra ny tomobilako amin'ny garage je sors du garage, dia lasa mivoaka amin'ny garage ma voiture est pareille. dia mitovy amin'ny idirana le tomobila tao ihany ny voany ao amin'ilay garage zany Si je viens à l'église, raha ohatra ka tonga amin'ny fiangonana si je me anankiray réunis pour entendre la parole de Dieu, raha anaty fitombavaka zany eny tenin'Andriamanitra c'est pas normal quand je sors de là que quelque chose s'est passé en moi, que j'ai compris quelque chose de nouveau, tsy normal ve raha ohatra ka hoe natakatra zavatra vaovao indray mivoaka vao que j'ai réalisé que j'ai un problème de non-pardon dans mon cœur, hoe tsapako hoe tena nisy tsy famelan-keloka marina atao poko ato que je réalise que je suis en compétition avec mon mari tsapako hoe za dia ohatrany hoe mifaninana amin'ny vadiko foana et que je suis insoumise dia indraindray tsy manetry tena et que j'ai un problème avec mon enfant, je mets trop de lois sur lui. dia za rehefa malona zanako dia ametrako lalàna be dia be ny zanako Mais quand je sors de là, fa rehefa mivoaka eo je dois sortir de là ayant compris quelque chose de la part du Seigneur. tokony hoe rehefa tafavoaka ao am-piangonana dia matakatra zavatra hoe ny zavatra takatra avy any amin'ny tompo Oui ou non? sa tsy tokony ho zay le izy Oui ou non? zay sa tsy zay C'est pour cela que Paul dit à Timothée, zay ny mampatonga ny Paoly miteny amin'ny Timoty dans le verset 2, ao andiny toujours de faharoa Timothée 4, Timoty faharoa il toko dit, faefatra il donne la solution de cette situation de l'Église. dia omena ny vaolana manoloana ny toe-javatra misy Il ao dit, anaty prêche la fiangonana parole. teny izy hoe toroy ny Verset 2, filazantsara chapitre 4, verset 2. mitory teny ozy izy Insiste en toute occasion, mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana refute, reprend, encourage, mandresy lahatra mampirisy avec une pleine assurance et en entier souci d'instruire. mananara mafy amin'ny faharipo sy ny Pourquoi? fampianarana rehetra Pourquoi? fa manina ary inona ny Parce que anton'izay le temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. satria ozy izy hoe fa ho avy ny andro izay tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy klema Quel est le vaccin? inona ary ny vaksiny Le vaccin, c'est d'entendre la saine doctrine du Seigneur et la vraie et le pur évangile de Jésus-Christ. ny vaksiny dia mieno ny fampianarana tsy misy klema sy ny filazantsara ny Jesosy Kristy Pas un évangile qui a été ajouté. tsy hoe filazantsara izay napinanapina teny Pas un évangile qui est
dilué. Tsy hoe filazantsara efa nitapitapohana. Un évangile que les apôtres prêchaient. Fa ilay filazantsara izay nitorin'ireo apôstôly. Une église selon le modèle des épîtres et des actes des apôtres. Fiangonana izay araka ny endriky ny epistily. Vous savez, tout le temps que j'étais pasteur de l'église, Hitanareo zahako nandritra an'izao hoe pasteurana fiangonana zay. c'était le couple pasteur, monsieur, madame pasteur. Ilay izy zany ohatrany hoe izay mivady mihitsy ny pastera za ilay mivadina pastera zany. Jamais il m'est venu à l'esprit Tsy mbola tonga tao an-tsaiko mihitsy hoe d'aller voir dans les Écritures hoe andeha mba hijery ao anaty baiboly hoe za. si même il y avait une femme pasteur. Hoe nisy vehivavy pastera marina ve tato anaty baiboly tato. J'étais tellement convaincue que c'était normal et que c'était bon Tena ohatrany hoe resy lahatra be ao hoe normal zany ary mety be mihitsy zany que je zavatra me ataoko suis zany. jamais inquiétée d'aller voir dans les Écritures si c'était biblique. Ary tsy mbola nisy fotoana hoe resy lahatra mihitsy ny ka hoe hijery ao anaty baiboly hoe ara-baiboly ve loha ity zavatra ity. Ça me sert à quoi de persister à être quelque chose si c'est pas biblique? Inona ny tombotsoako raha mizingizina amin'ny zavatra anankiray nefa ilay izy tsy ara-baiboly akory. Ça me sert à quoi? Inona ny tombony Ça va me amin'izay? mener où? Hitondrana ho aiza zany À part zavatra des zany. problèmes que ça causait dans ma propre maison. Ny zavatra tranga angamba dia vao may ny tombony olana tao atokantranoko. Je sors d'église avec la casquette pasteur. Mivoaka avy ao am-piangonana miaraka amin'ny kasketina hoe pastera. Je rentre chez moi, je dois être la femme soumise. Dia tonga ao an-trano aho dia lasa ilay vehivavy Compliqué. manaja amin'ny vadiko indray. Compliqué. Tena sarotra zany. Marche pas. Tena tsy mandeha raha ohatr'izay ilay izy. Compétition. Lasa misy fifaninanana tsinonao. Friction. Lasa misy Discussion. misy ady, misy korotana. Oui ou non? Sa tsy zany? Parce que c'est pas le plan du Seigneur. Satria tsy plan'ny tompo ilay izy. Mais quand j'ai consulté les Écritures, Fa rehefa namaky tenin'Andriamanitra amin'izay aho, c'était clair dia tena hoe que nazava le ilay izy. Seigneur avait un autre plan pour moi. Hoe ny tompo nanana planina hafa Et que mihitsy le ho aho. Seigneur avait quelque chose de bien plus excitant pour moi que juste d'être femme pasteur. Ary ny tompo dia manana zavatra mampientanentana hafa kokoa Mais noho izay hoe za lasa vadina pastera De fotsiny izay. soutenir mon mari, Ny zavatra nantsony anahy dia anohana ny d'être vady. libre dans mon cœur, Olona afaka ao am-poko de a. servir le Seigneur là où le Seigneur ouvre une porte pour moi. Tena manompo ny tompo eo amin'izay varavarana sokafan'ny tompo rehetra Que ao ce soit anahy. dans un programme de télévision, Raha ohatra natsony tompo hanao que ce soit programme pour une anaty œuvre télé. sociale, Na ohatra hoe andeha hanampy ireo que sahirana. ce soit pour encourager les sœurs dans l'église, Na hoe ampahery ny rahavavy là où le am-piangonana. Seigneur ouvre une porte. Satria n'aiza n'aiza hitondra ny J'ai tompo pas besoin anahy. d'un titre pour ça. Tsy mila titre akory ny aho mba afaka hanao La Bible an'izany. nous dit que notre don va ouvrir la porte pour nous. Ny ten'Andriamanitra miteny hoe le fanomezam-pahasoavana izay ao anatintsika no hanokatra varavarana eo anoloantsika. Ça ne m'empêche pas de prier pour les malades et de voir le Seigneur guérir des centaines de malades. Tsy manakana anahy akory izany hoe hivavaka ho an'ny marary dia sitran'ny tompo be dia be J'ai ny pas marary besoin d'un sitrany. titre pour ça. Fa tsy mila titre aho ahafahako manao Au an'izany. contraire, Mifanohitra amin'izay ary. le plus que je suis à ma place, Arakaraky ny eo amin'ilay toerana tokony hisy anahy le plus je peux être une bénédiction pour le corps de Christ. dia tena lasa fitahiana ho an'ilay tenan'ny Kristy Le aho. plus je peux être un soutien pour ma famille. Dia lasa afaka manohana ny ankonako aho. Et je peux servir le Seigneur là où il m'appelle à le servir. Dia tena hoe afaka manompo ny tompo eo amin'ny toerana izay tiany Dans la simplicité anompoko azy ao anatin'ny et dans la simplicité liberté. ao anatin'ny hoe fahatsorana indrindra sy famorana Qui indrindra. aime être libre. Iza ny olona teo afaka eto. Libre. Tena hoe olona afaka. Pas besoin de titre. Tsy mila hoe titre Pas ninina. besoin de position. Tsy mila toerana ninina. Pas besoin de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Ohatra hoe tsy maintsy maniry aho ho lasa Il olona faut que je anankiray m'habille izay mieux que tout le zahakory. monde. Il faut que je m'habille mieux que tout le monde. Mila manao akanjo tsara mihoatra ny rehetrarehetra an. Je suis la femme de l'église, la première dame. Satria izany vehivavy première dame ao anatin'ny fiangonako Il an. faut que je porte un masque, Mila mitondra masque que je sois toujours contente, dia za mila mitsikitsiky que je foana, ris tout le temps, hoe falifaly foana même an. si je ne suis pas contente à l'intérieur, mais je ris quand même. Na ohatra tsy faly mihitsy ao anatiko fa tsy maintsy mitsikitsiky J'ai foana. pas un cœur de pasteur.
J'ai pas un cœur de pasteur. Za tsy manana fona pastera mihitsy a. Il y a des sœurs qui m'énervent, qui m'irritent. Misy olona tena misy rahavavy tsy tiako Ça mihitsy va, a. ma sœur? Toy izy hoe Parce que je veux surtout pas la perdre. satria tsy tiako le rahavavy alao Elle doit am-piangonana rester dia dans mon moto mitena hoe église. ao tsara ianao Donc je vais être rahavavy. gentille avec elle. Tsy maintsy tsara fanampy amin'io Mais au rahavavy fond, ce qu'elle foana. peut m'énerver, cette sœur, elle n'arrête pas, elle me lâche pas des baskets. Au fond, ce qu'elle peut m'énerver, cette sœur, elle me lâche pas les baskets. Tena ohatrany hoe le rahavavy ito tena mandreraka ana mihitsiny a. Un tel cinéma. Hitanareo lasa hoe cinéma On fotsiny peut être tellement sary mihetsika hypocrite. dia lasa mety tsara velatsia be tsika. Puisqu'il faut vivre selon ce titre. Satria tsy inona tsy maintsy forsentsika miaina ao anatin'le titre tsika izay ny On titre a tsika. accepté le titre maintenant. Manaiky an'le titre zany tsika ny dikan'izay Il faut vivre avec, hein. dia dikan'izany tsy maintsy miaina ohatr'izay koa ianao. Et quand je rentre chez moi, dia rehefa mody ao an-tranoko amin'izay a je tiens mon masque, dia soroko amin'izay le masque a je jette sur la table atsipiko eny ambony latabatra et je suis de nouveau Audrey. dia eo amin'izay a zany le ody Avec rehetra. des enfants, miaraka amin'ny zanako amin'izay un mari miaraka amin'ny vadiko et ma propre congrégation, c'est dans ma maison là. ary ao an-tranoko amin'izay ny eo amin'izay zany ny Et congrégation a. là, je ne peux pas prétendre être quiconque. ary za eo amin'izay tsy mila manambomboatra ntsony aho hoe lasa manatitreo Parce a que eux, satria ireo a ils me connaissent exactement comme je suis. satria ireo mahafantatra ohatry ny ahoana ny tena toetrako. Exactement, le masque, c'est pas pour la maison. hitanareo le masika tsyna tsy anaovako tsony rehefa ao an-trano a Ça ne marche pas à la maison. tsy afaka ambamboarina tsony tsinona ny ao an-tranoko Mais avant d'aller à l'église et avant d'aller prêcher, fa alohany ho any am-piangonana dia andeha hitory-teny a anaovana le izy je remets mon masque anaovana indray le masika et je pars. dia lasa mandeha. Moi, je me souviens très bien comment tadidiko mihitsiny a mon mari et moi, on se bagarrait. nisy tona famaly niady izay mivaly Grande discussion tena hoe fifamaliana tena dans lehibe le a taux. tao anaty tomobily Ça chauffe. tena nafanafana mihitsy tamin'izay Il dit vert, je dis blanc. Il dit vert, je dis blanc. ozy izy hoe maitso io dozy hoe fotsy io Je dis rouge, il dit noir. mitena hoe mena dozy izy mainty io Et on rentre dans la cour. dia tonga ao De toko l'église. tamin'ny fiangonana izay a Tout va bien. dia ohatrany hoe ao tsara. Nous sommes les amoureux du jour. tena izay le mpifankatia indrindra La louange, ny fiderana ao anaty fiderana extraordinaire. mahafinaritra loatra On adore le Seigneur. miara mideran'ny tompo La izay réunion finie. tapitra indray le fivoriam-bavaka On rentre dans la voiture. miverina ao anaty tomobile indray Là où on s'est arrêté. teo am'le nijanona an'le ady iny On mihitsy a recommence exactement à ce même point-là. atomboka eo indray le ady arany Et c'est ça la vie chrétienne. zany ve ny fiainana amin'ny makristiana C'est ça la vie chrétienne. zany ve ny fiainana amin'ny Mais vous savez makristiana combien de couples vivent comme ça aujourd'hui? firifiry moa ny mpivady miaina ohatr' izany ankehitriny Et quand on arrive à la maison, on a déterré la hache de guerre. La hache de guerre. dia rehefa tonga ao an-tranontsika dia alena indray le fiadiana le entsika Et miady zany la bagarre a repris à fond. dia lasa amin'izay miady Et miverina qui voit miady tout indray ça? Les enfants. dia iza nefa ny mahita an'izany ny zanakitsika Et après, qu'est-ce qu'on veut que les enfants fassent? dia inona nefa ny tiatsika ataony zanakitsika rehefa avy eo On veut que les enfants nous suivent. dia tiatsika nefa ny hoe zanakitsika anahaka atsika Et on s'étonne qu'ils ne veulent pas de notre chrétienté. dia gagitsika hoe fa maninona le zanako lasa tsy te ho kristianina Il y a trop de différences, satria misy fahasamihafana trop de loatra contrastes. ohatrany hoe misy zavatra tsy mitovy Mais loatra ça, le Seigneur nous appelle à être vrais, raha vavisany natsony tompontsika ho tena à être marina nous-mêmes. hoe haenao Mais je anao vous encourage tena mampahery à anareo chercher à entendre un évangile qui va parler à votre cœur. mitadiava filazantsara izay hiteny ao am-ponao Pas un évangile qui juste satisfait vos émotions et vous donne des chairs de poule et vous rend très excité pour le jour, après c'est fini. aza mitady fotsiny nareo filazantsara ohatra hoe mampientaneta anareo mampafalifaly anareo dia rehefa eo Vous savez- zay tapitra tsisy ninona ntsony rehefa eo On peut soulever toute une atmosphère dans cette salle hitanareo tsika ny afaka hanao fihetsiketsehana be avec des grandes déclarations. lasitsika hanao fanambarana be dehibe Et après, mihitsy quand c'est chaud, dia rehefa aveo rehefa mafana be ny fiarahantsika eto on prend une offrande.
dia lasitsika nafanatitra. C'est le bon moment là. Tena hoe fotoana mety mihitsy On a chauffé la ravane. satria efa nafanitsika, efa nafanaytsika le izy. On est prêt pour jouer de la musique. Vonintsika ny hanao Et on peut faire là. fenkira. Les émotions sont au max. Dia lasa amizay ohatrany hoe any amin'ny faratampony mihitsy On peut vous faire croire un tas de choses ohatrany hoe lasa ataoko mino zavatra be que bebe vous allez recevoir 100 fois plus que vous allez donner. ozy izy hoe andray avo zato eno nizay namenareo Que vos nareo. dettes seront finies. Onytrosanareo rehetrarehetra tapitra Tous vos daholo. problèmes seront finis. Ny olanareo rehetrarehetra hiva Il daholo. suffit de donner dans l'offrande. Tsotra fotsiny mandro-tsafa anatitra. Et tout va être OK. Dia hijanona daholo zany rehetrarehetra ny Et lamina. on est tellement naïf. Dia rehefa antsika tena ohatrany hoe tsy matakatry ny inona On mihitsy donne. mandotsika Rien ne se passe. manome fanatitsika nefa rehefa tsisy Mais ninona vous savez quoi? fa hitanareo Le prochain dimanche, amin'ny lahady manaraka indray on donne encore. dia mbola tsy maintsy manome ohatr'izay indray tsika. Et rien ne se passe. Dia mbola tsisy ninona mitranga indray. Mais il y a pas un moment donné qu'on va se dire, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Dia fanantsika teneteny tena ohatry misy zavatra tena tsy mandeha izy zany On va suivre comme des brebis aveugles. dia lasitsika ohatrany hoe ondry jamba On ne va pas les manaratra chercher dans la parole de Dieu si tout ce qu'on entend là, si ce qu'on entend est vrai. tsy liana akory tsika hoe andao hoe jerenao anaty baiboly hoe On tena va- marina ve zany On va zavatra pas faire le hentsika zany. bilan de notre vie pour voir où on est par rapport où on était quand on est nouveau et aujourd'hui. Quel progrès on a fait. Tsy mila lasa tsy manao bilan akory tsika hoe tamin'izany andray any tompo ohatrany ahoana moa ny tsy hoe boky dia ankehitriny ohatrany ahoana zao. On va à l'école. Lasa any ampianarana fotsiny tsika. Grade 1, on apprend à écrire telle chose. Ohatra hoe gradien ampianarana manoratra tsika zany. Grade 2, on écrit pareil même. Dia grade 2 tsika mbola le fahaizantsika teo ihany. 5 ans après, pareil même. On connaît que 2 fois 4, même 5 ans après. Na 10 taona na 10 taona aorianan'izay mbola ny hatsika 2 fois 2 fotsiny zay ihany zay fotsiny ihany ny 10 ans après, on est en secondaire. C'est toujours 2 fois 4 même. 10 taona tsy aoriana efa secondaire tsika mbola zay ihany ihany ny hatsika 10 ans dans l'église, il n'y a pas de progrès dans ma vie. 10 taona tao anaty fiangonana avy tsy nisy zavatra nitranga mihitsy teo amin'ny 10 ans fiainako. dans l'église, je tourne toujours en rond. 10 taona tao am-piangonana miodikodina foana amin'ny fiainako. Mais il n'y a pas un moment où je dois dire assez. Fa tena misy ona anankiray tena tokony tenako hoe reraka Et dire, okzay. Seigneur, il y a bien quelque chose d'autre quand même. Jesosy io tokony misy zavatra hafa kosa e. Moi, je dis au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas quitté le monde, mon travail, ma famille pour ça. Zany teny hoe tompo tsy najanoko ny asako no ity kosa. L'hypocrisie dans l'église, Zany ve nanajanonako ny asako ny fiatsaram-belatsy anatina fiangonana. les palabres. Ny fifosafosana. Je dis, mais je n'ai pas quitté tout ça pour ça, moi. Za kosa aloha tsy nanajana ny asako mba Si j'ai quitté tout ce que j'ai quitté là, raha ohatra hoe tokony nafoko daholo ny zavatra rehetra. c'est pour quelque chose de meilleur, de plus grand, qui vaut la peine. Tena hoe matona foko ny zavatra rehetra tokony mba zavatra tsara kosa e. Mais si après 10 ans, je suis pareil. Fa nefany 10 taona tao aorianan'izay mbola Au fait, je suis pire. mifanohatra amin'izay ary ny Je suis en train ratsiratsy de kokoa. presque redevenir comme j'étais avant ma nouvelle naissance. Tena ohatrany hoe lasa ohatrana tambola tsy nandray any tompo akory ny ary ny fiainako. Il y a un problème. Tena misy olana ao anatin'izany a. Il y a un problème. Misy olana ao Mais dans anatin'izany. notre cœur, Fa ao am-potsika on doit crier au Seigneur. mila miantsoantso ny tompo On tsika. doit chercher une vérité qui va nous rendre libres. Tena mila mitady famarinana tsika zay anafaka tsika. Comme on a entendu tous ces jours cette semaine. Araka ny efa rentsika nandritry ny ty herinandro ity zao. Où est la croix qu'on doit porter? Inona ary le hazo fizaliana tokony hoentintsika? Où est cette croix que Jésus nous a dit de porter et de le suivre? Aiza zay hazo fizaliana zay tenen'ny tompo hoe hoentintsika zay dia anarahantsika ny tompo. 25 décembre, 25 décembre on parle de la croix. miresaka momba ny Mais hazo fijaliana. Du 26 décembre au prochain 24 décembre, qu'est-ce qu'on fait? Fa ny 26 décembre ka hatramin'ny 25 décembre amin'ny taona manaraka indray inona ary Mais nataontsika? dans ma vie de tous les jours, comment je traite ces problèmes qu'il y a en moi, que j'aime pas, mais que je traîne et que j'arrive pas à me libérer? Fa amin'ny fiainako andavanandro amin'ilay zavatra hafa mitranga ao am-poko ao, inona ny ataoko amin'ilay izy? Zany efa voafatitra ilay izy isanandro isanandro. J'aime pas parler comme ça avec mon enfant. Za ohatra ny tsy tiako mihitsy ny fomba fitenenako ny zanako. J'aime pas dire ces choses-là à mon mari. Tsy tiako mihitsy ny za miteniteny an'ilay zavatra teneniko amin'ny vadiko. J'aime pas ce que je ressens quand je vois cette sœur ou le pasteur, ça m'énerve, je sais que je suis pas libre. Tena tsapako mihitsy hoe tsy n'olona afaka satria izaka mahita an'ilay rahavavy anankiray misy zavatra fa hafa be atao anatiko ato. Mais comment me débarrasser de ça? Fa ahoana ary ny ahafahako afaka amin'izany e?
Le docteur va faire une chirurgie. Comment je me débarrasse de ça? Ny dokotera ve andidiana sa amin'ny fomba ahoana ny ahafahako amin'izany? Si moi qui suis chrétienne, Raha ohatra ary ka za izay efa hoe kristianina, j'ai pas d'espérance, tsy manana antoka akoriny, mais qui c'est qui va avoir de l'espérance? dia iza ary no tokony hanana fanantenana rehefa avy eo raha za ary tsy manana? Si moi qui suis chrétienne, Raha za izay lazaina fa hoe j'ai kristianina, connu Jésus, izay mahafantatra an qui a le Jesosy, Saint-Esprit en moi, izay manana ny fanahy masina atao anatiko, si moi j'arrive pas à pardonner mes sœurs, qui va pouvoir pardonner? raha iza raha ny tsy mahavita mamela heloka ny rahavaviko, iza raha ny tokony hanao an'izany? Vous savez qu'aujourd'hui dans l'église, il y a des sœurs qui sont en dépression, Hitanareo anatina fiangonana misy rahavavy izay efa tena hoe mamoy fo des mihitsiny, dépressions nerveuses, misy tena hoe mamoy fo mihitsiny, lasa qui sont suivies par des psychiatres, tena hoe misy psikatra na mpitsabo saina miaraka qui aminy, prennent des médicaments, izay tena tsy maintsy mihinam-panafody qui mihitsy n'arrivent izy, pas à dormir le soir. satria izy tsy mahita tory amin'ny alina. Mais c'est pas le psychiatre qui va changer ça. Fa tsy ny mpitsabo saina C'est ny la croix du anaovany izany. Seigneur pour l'emmener à s'humilier et à pardonner. Fa ny azo fijalian Jesosy izay hitarika anazy a hanetry tena sy hamela heloka. C'est la croix du Seigneur qui a besoin de travailler dans nos vies. Satria ny azo fijaliana mila miasa ao anatintsika eo amin'ny fiainantsika. On a besoin d'entendre un message Mila miheno a afatra isika qui nous confronte izay tena hoe et manotsikotsina qui nous antsika libère. ary avy eo a manafaka antsika. Parce que c'est ça le plan de Dieu pour chacune de nous. Satria izay ny planin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy eto. C'est pas que on s'assemble pour rester pareil. Tsy hoe mivorivory eto tsika dia mbola hijanona Mais amin'ny teo aloha ihany. comme il est dit dans les Épîtres, on s'assemble pour devenir meilleur. Fa hoe araka ny tenena ao amin'ny epistily hoe raha tafavory tsika Des dia meilleures mamans, lasa tsaratsara kokoa, lasa reny tsaratsara kokoa, des meilleures femmes, lasa vady a, des meilleures sœurs, raha vavy a tsaratsara kokoa, des meilleurs fidèles dans l'église. lasa pino a mahatoky a ao am-piangonana. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Zany ange ny plan tompo ho antsika e. Qu'il puisse nous émonder. Qu'il puisse nous émonder. Émonder. Rantsana. Ah, ok. Et qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Mba ho lasa olontsika izay afaka ratsanina ary lasa anahaka hatrany an Jesosy. Et que ce salut continue à travailler dans nos vies. Ary le famonjena zay a manohy hatrany ny asany ao amin'ny fiainantsika. Jésus est mort pour nous, mes sœurs. Jesosy ani maty ho antsika raha vavy e. Tout ce qu'il avait besoin de faire, il a fait. Ny zavatra tokony ataontsika rehetrarehetra efa nataony. Il n'y a rien en plus qu'il peut faire. Tsy misy zavatra hafa tokony ataony Jesosy tsony. Tout est dans son sacrifice. Sa ny zavatra rehetra efa nataony tamin'ny sorona Il nataony n'y a. a, il y a rien qu'il va refaire. Tsy misy sorona hafa ataony Jesosy tsony. Il a pris soin de tout sur la croix. Fa efa nentony daholo ny zavatra rehetra teo amin'ny hazo Pour fijaliana. qui? Ho an'iza ary nanaovany an'izany? Pour qui? Ho an'iza nanaovany an'izany? Pour nous. Ho anao. Pour nous qui avons reçu ce salut. Ho antsika izay nandray an'izay famonjeny zay. Toutes les promesses qu'il y a dans la Bible, c'est pour nous. Ny fampanantenana rehetra ao anatin'io baiboly io dia ho antsika daholo. Toutes les promesses qu'il y a dans ce livre, c'est pas pour les gens du monde. Hitanareo fampanantenana rehetra ao anatin'io baiboly io a tsy ho an'ny olona zao tontolo zao Ce a. livre-là, c'est pas pour les gens du monde, ça. Ny baiboly a tsy ho an'ny olona iny amin'izao tontolo zao. C'est pour nous. Fa ho antsika. C'est notre testament. Iny no testamentatsika. Et c'est les choses que Dieu nous a laissées Ary ny zavatra izay navelan'ny tompo antsika pour qu'elles deviennent une réalité dans notre vie. mba lasa ho fahamarinana eo amin'ny fiainantsika le izy. Qu'on puisse être libre de plus en plus. Tena hoe ho lasa olona afaka hatrany isika. Être nous-mêmes. Dia tena hoe tena Pas besoin de prétendre d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Ça ne sert à rien. fa maninona ary ianao no mieritreritra ho te ho lasa olona anankiray izay tsy hainao akoriny. Mais être nous-mêmes. Fa alao ianao ihany. Et laisser le Seigneur nous changer et nous emmener à le ressembler de plus en plus. Fa mamela ny tompo kosa anamboatra antsika dia anaka anazy hatrany. Je veux vous encourager. Tena te ampahery anareo. Profitez de ces moments que vous avez. Il vous reste encore des réunions demain. Tena hoe araroto ny fotoana izay anananareo. Venez avec un cœur ouvert. Tena hoe mbola misy fotoana rapitra. Soyez prêtes à laisser tomber des choses derrière vous. Tongava miaraka amin'ny fo tena misokatra. Aoka nareo vonina mela ny zavatra Il y a rehetra ny quelqu'un qui me arinanareo demandait, any. il y a quelqu'un qui m'a demandé Misy olona anankiray izay niresaka tamiko. pourquoi est-ce qu'on est contre la délivrance. Fa maninontsika no contre ny délivrance. On n'est pas contre la délivrance. Tsy hoe contre ny délivrance akory tsika.
ça dépend de délivrer qui. Fa mila fotsiny hoe iza no tokony ho deliverena. On sait que Jésus a dit que vous chasserez les démons. Fantatritsika tsara fa Jesosy ny teny En hoe mon nom, vous imposerez les mains aux malades. amin'ny anarako no ametrahanareo Ils seront tanana guéris. sy androanareo devoly Mais dia on ho chasse afaka les izy démons ireo. des gens du monde. Fa ny olona tokony horoana devoly dia ny olona eny amin'izao tontolo izao. Moi, j'ai pas de démons, moi. Za kosa aloha tsy misy devoly e. Il n'est pas question que j'ai aucun démon. Za kosa aloha tsisy devoly zany Vous ahy. croyez que le Saint-Esprit ne va partager le temple que je suis avec un démon? Mino ve nareo hoe fa ny masina amela hoe le tempoly zarainareo Mais amin'ny si devoly j'ai un sanazy. démon, il est où? Il est où ce démon-là? Il est Ary raha où? ohatra ary zany ka hoe misy devoly ahy dia aiza ho aiza ao anatiko tokony isy an'izay devoly zay. Dans ma main, il est où? Il est où le démon? Tanako ve sa aiza le devoly Mes e. sœurs, il faut arrêter de croire des imbécilités. Raha vavisany a tena aoka ianao ho hijanona amin'izay ino zavatra. On croyait ça, nous aussi. Zay koa ny nino an'izany On taloha e. liait l'esprit le lundi soir. On liait l'esprit le lundi soir. Isaky ny latsinaina arivo zay a mandroaka devoly. Mais le mardi matin, Fa rehefa talata maraina indray on le liait encore. dia mbola tsy maintsy mandroaka indray zay. Qui l'avait délié entre le lundi soir et le mardi matin? Comment? Qui l'avait délié entre le lundi soir et le mardi matin? Dia iza zany namotsitra an'ilay devoly a entre ao aniren'ilay latsinaina ariva sy talata maraina. Satria vao omaly nandroaka dia rapitso indray fa tsy maintsy mandroaka indray. Allons arrêter. Tena raha vavisany andao ajanona amin'izay zany zavatra zany a. Le Seigneur doit regarder ça, se dire, ah là 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 Na là, qu'est-ce Jesosy qui ary se mijery passe dia hoe là-bas? andrekaka ino ty Il va zavatra dire aux mitranga anges, ty. ne regardez surtout pas, ne regardez pas, j'ai honte. Tena indraindray izy miteny hoe tena tsy te hijery tena mamenatra anazy zany zavatra zany. On prenait un plaisir, comme les disciples, d'avoir de l'autorité sur les esprits. Indraindray tsika ohatrany hoe faly zany hoe manana fahefana amin'ny devoly. Il faut faire attention. Tena mila mitandrina. On ne peut pas jouer comme ça dans le domaine spirituel. Ao amin'ny tontolony ara-panahy tsy afaka milalao zavatra ohatr'izany tsika. Et après, on déliait l'esprit de louange. Dia rehefa avy indray ohatrany hoe mamany fanahany fiderantsika. Les chrétiens ne louaient pas le Seigneur bien, on déliait l'esprit de louange. Ohatra hoe mpintso dia mideran'ny tompo tsara lasitsika mandroaka devoly manonona ny fanahany fiderana. Vous avez déjà entendu ça, vous? Efa nenao izay ve nareo? Mais qui c'est qui peut lier l'esprit de louange? Fa iza ary ny tokony hoe afaka mamotsitra na mamela an'izay fanahy fiderana zany. Lier l'esprit de louange. Il faut qu'il soit plus fort que lui pour lier l'esprit de louange. Qui c'est qui va lier l'esprit de louange? Iza ary ny avitanao an'izany zany hoe misy mila tokony mahery kokoa noho izy raha afaka manana fahefana amin'izany hoe fanahany fiderana zany a. Il faut arrêter de croire n'importe quelle imbécilité. Tena tokony fotoana izao ijanonantsika tsy no Moi, je me zavatra rappelle atalatala ohatr'izany Dans la tsony. religion que j'étais, Hitanareo tamin'ny fombafomba mpivavahana nisy ana teo aloha je répétais pendant 28 ans, tena naverimberiko nandritra ny 20 taona Sainte Marie, Mère de Dieu. hoe Maria reny Jesosy. Donc, il y a un grand-père, il y a un grand-mère, il y a Mère de Dieu. Il y a donc... Raha On hoe répète sans réfléchir. indraindray tsika mamerimberina fotsiny tsy mieritreritra zany hoe misy dadabe bebe an Jesosy zany ao anatin'izany satria tsika miteny hoe reniny Depuis Jesosy. quand que Dieu a une mère? Nanomboka tamin'ny oviana moa zany Jesosy manana mama. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Takatakatrareo ve zavatra tsika tongavana? On croit n'importe quoi. Indraindray tsika ohatrany hoe lasa mino Il faut zavatra. arrêter d'être naïf et d'avaler tous les serpents qu'on met devant nous. Tena tokony hitsatritsika sy ino zavatra rehetrarehetra tsy marina tenitenenina amintsika. Donc, est-ce que je crois dans la délivrance? Oui, je crois dans la délivrance. Mamaly amin'izay ary aho hoe mino ny resaka hoe delivrance ve za sa tsy mino tokoa. Qu'au nom de Jésus, j'ai chassé plusieurs démons Ary za tamin'ny anaran'i Jesosy efa nandroaka devoly be dia be. et que je les reconnais de loin. Ary voalavitra fotsiny dia efa fantatro hoe ino misy devoly. Et ils savent que quand ils sont sur mon chemin, ils ont intérêt à bouger. Ary raha ohatra ka misy devoly mieritreritra hoe eo amin'ny lalako dia mila misakisaka izy. Ils sont à la mauvaise place. Satria tsy eo amin'ny toerana tokony hisy azy izy. Mais je ne vais pas chasser des démons des chrétiens. Fa za kosa tsy handroaka ny devoly any anatin'ny olona kristianina. Les chrétiens n'ont pas de démons. Satria ny olona kristianina tsy misy devoly zany. Dites à votre voisine, les chrétiens n'ont pas de démons. Teneno ny rahavavy eo akaikinao hoe ny kristianina tsy misy devoly. Il
Il y a des couples qui se bagarrent, après ils viennent devant pour qu'on chasse le démon de dispute, de rébellion. misy mpivady ohatra zao miady dia makeo aloha zareo dia miteny hoe zay mba reo dia voloniady Au ranga nom de Jésus, sois libéré de la rébellion. C'est trop facile. tsotra kely izy amin'ny anaran'i jesosy a mametra tanina aminao oka ianao tsy hanohatra ntsony Au nom de Jésus, sois libéré de la haine. C'est trop facile. amin'ny anaran'i jesosy a miala amin'ny fankalana tsotra kely apetraka fotsiny tanana Ça ne marche pas comme ça. tsy ohatr'izany no Pour être libéré de la rébellion, il faut une œuvre de Dieu dans mon cœur. raha te ho afaka amin'ny fanoherana ianao a mila asan'ny tompo ao Il faut que Dieu am-ponao brise quelque chose en moi qui n'est pas de lui. mila misy zavatra tokony ahitsan'ny tompo ny zavatra tsy avy amin'ny Et tompo ao qu'il anatiny plante ao autre chose dans mon cœur. ary mba amboleny zavatra vaovao Pour ndray que ao Dieu am-ponao me libère de la haine. ahafahan'ny tompo manafaka antsika amin'ny fankalana Il a besoin de travailler en moi. mila misy zavatra tokony ataony ao anatiko Il faut qu'il m'emmène à m'humilier, à pardonner. mila hoentiny a ampianariny mamela heloka manetry teny Dans la chrétienté, on ne pèse pas sur un bouton et ça se passe. ao anatin'ny fiainana makristiana tsy manindry bouton fotsiny dia misy zavatra mitranga C'est pas comme les machines, là, vous pesez un bouton, une bouteille de coca qui tombe. hitanareo tsy ohatry ny machine hoe manapotika bouton anankiray misy zavatra milatsaka eo Il y a une Tsy croix dans ohatr'izany. tout, dans notre marche chrétienne. Il y a la croix du Seigneur qui rentre partout, dans tous les coins de notre vie amin'ny fiainantsika rehetra amin'ny lalantsika miaraka amin'ny tompo misy azo fijaliana et qui nous hoentinao libère. Et qui nous libère. ary io azo fijaliana io no manafaka atsika Je vous redis, avant de terminer. alohan'ny amaranako dia averiko On ihany a. aurait pu parler encore 4 heures de temps, il y a tellement de choses à dire. tena hoe na adiny efatra ary tsika teto a be dia be ny Pour que zavatra nos afaka yeux rehetratsika. s'ouvrent et qu'on arrête de croire à toutes sortes d'imbécilités qu'on nous raconte. tena engany eny masontsika mba hisokatra dia hijanona amin'izay tsika tsy inontsony ny zavatra rehetrarehetra tsisy dikan'izay tantaraina amintsika Dieu veut visiter Madagascar. zavatra tia ny tompo atao dia tia manginy madagasikara ny tompo Oui, c'est bien facile ça. eny e mora be le mitehaka Mais il faut être prêt à se laisser changer. fa mila vonona koa vaina rehefa avy eo Il faut devenir sérieux avec le Seigneur. tena mila matotra miaraka amin'ny tompo Dire, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça c'est plus bon, ça j'ai pas envie, je veux mettre de l'ordre. ohatrany hoe ianao indray mandamina hoe za tsy tia ito tsy ilaiko ito tsy ilaiko ito tsy ilaiko ito tsy ilaiko Je vais arrêter de jouer à l'église. tena mila fotoana hoe hijanona tsy lalao tsy sangisangisony ao Je am-piangonana vais arrêter de prétendre être la femme hyper soumise quand je sais que je ne suis pas et que intérieurement je suis remplie de rébellion. mila mijanona tsy modimody manao an'ilay vehivavy hoe za tena mankatoby amin'ny vadiko nefa ao anatiko ao misy za te hanohatra be anazy Oh, oh le Seigneur, c'est pas le petit Jésus, hein. ny tompo tsy hoe le jesosy kely iny a C'est pas le petit enfant Jésus là. tsy le jesosy zazakely iny Il a voit tout, il sait exactement ce qui se passe en nous. hitany ny zavatra rehetra ary fantany le zavatra mitranga ao Il sait de anatsika ao quoi on est fait. tena fantany hoe inona ny zavatra mitranga ao anatsika ao Il sait comment on est. ary fantany hoe ohatrany ahoana ny toetranao On peut embêter un paquet de personnes autour de nous, mais on peut pas embêter le Seigneur. tsika afaka manadala olona rehetrarehetra manodidina antsika fa ny tompo tsy azontsika fitahana Et si on veut plaire à Jésus, ary raha tiatsika hoe faly amintsika ny tompo il faut qu'on lui donne accès dans notre vie. dia tsotra fotsiny omeo alalana ny tompo hiditra ao amin'ny fiainantsika Il faut qu'on arrête de jouer au cinéma. tena aokatsika hitsahatra tsy lalao Il anao faut tirer cinéma notre tsony masque, aleo hiala le masque le déchirer, le mettre dans la poubelle. tena hoe rovitina mihitsy dia atsipy Il y any a quelqu'un anatin'ny de fa réel et de vrai. dia aleo izy zavatra marina hitranga Se revêtir des sentiments qui étaient en Jésus. tena aleotsika hiakanjo an'le fitafiana izay tao amin'ny jesosy Qu'on prenne notre croix et qu'on suive le Seigneur. aokatsika handray ny azo Et fijalitsika qu'on le laisse nous changer. dia avelantsika ny Parce tompo que son désir, anovatsika c'est qu'on satria lui izay ny tiany tompo ressemble de plus en plus. izay ny faniriany tompo dia hoe tsika hanahaka anazy hatrany hatrany Amen. amen Je suis contente d'être avec vous, mes sœurs. tena nafinaritra any niaraka taminareo raha vavisany a J'espère que vous pourrez emmener un petit bout chez vous. mino hoe afaka mba mitondra zavatra kely nareo rehefa ody any atokantranonareo any a Qu'il y a quelque chose qui va pouvoir vous aider et vous aider à vous réveiller ary mba afaka nanampy kely anareo a misy zavatra anankiray mba hatonga anareo et à fo comprendre a que le Seigneur a beaucoup plus pour vous qu'un titre. dia tena hoe ho takatrareo hoe ny tompo manana planina lehibe kokoa noho ny hoe titre fotsiny ho anareo Il a des grandes choses qu'il a réservées pour chacune de vous. tena misy zava-dehibe efa noman'ny tompo anao Il suffit de rentrer dans son plan. mila fotsiny ianao miditra Écoutez un anatin'ny planiny. évangile qui n'est pas là pour chatouiller vos oreilles. ary hieny filazantsara izay tsy hoe
ampangididy ny mais un sofinao évangile qui vous confronte. fa tena hoe filazantsara izay manotsikotsina anao. Pour terminer, je vous raconte un petit truc rapidement. Alohan'ny amaranako dia tantara zavatra kely anareo haingakaingana Le frère fotsiny. Jocelyn me disait Anisy taona aranata Jocelyn teny que tamiko lors a, d'un séjour ici à Madagascar, tamin'izy teto Madagasikara il avait prêché sur le ministère de la femme. dia nisy taona hono izy ny toriteny mikasika hoe ministeran'ny vehivavy. Et il y a une femme qui était venue le voir après Dia nisy rahavavy nanantona anazy noho ny avy eo. pour le remercier d'avoir ouvert ses yeux. Dia tena niteny le rahavavy hoe misaotra fa nanokatra amin'ny Et masoko ianao. quelques temps après qu'il est revenu, Dia rehefa avy eo noho ny fotoana tao aorianan'izay indray miverina il a rencontré le mari de cette femme dia mbola niona tamin'ny vadin'le rahavavy niresaka taminy zany izy. qui lui a témoigné Dia tena nijoro vavolombelo io anada io comment hoe depuis ce jour, hoe nanomboka tamin'iny fotoana iny ny sa vadiko femme a, a été transformée tena niova ny vadiko nisy en une fiovana meilleure tao aminy. épouse, Tena lasa vehivavy tena une hoe meilleure maman tena hoe izy ny reny et tsara une bénédiction dans l'église. reny sy vady a tena hoe lasa fitahiana tao amin'ny fiangonana. C'est ça qui est important. Zany ny zava-dehibe C'est indrindra. qu'on devient une nouvelle créature en Jésus Tena hoe lasa olom-baovao ao amin'ny Kristy et isika. qu'on soit satisfait dans notre cœur Dia na itsika ary tena mahazo aina ao am-potsika que le Seigneur est à l'œuvre hoe ny tompo tena manao et ny qu'il est en asany. train de nous changer. Tena manomboka manovana ny tompo Amen. zany. Amen. Allons se mettre debout. Andaontsika hiaraka hitsangana. Alléluia. 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 Thank you, Lord. Sotra Jesosy. Thank you, Jesus. Allons lever nos mains, on va remercier le Seigneur. Andaontsika hiaraka nandratanana dia hisaotra ny tompo a. Élevons nos voix, remercions le Seigneur. Andaontsika hiaraka hivavaka sandrato ny vavakao amresah ianao amin'ny tompo a. Élevez vos voix, élevez les voix, les sœurs. Afaka mivavaka tsika afaka manandra-peo ianao amin'ny vavara vavisany amin'ny saoran'ny tompo a. Plus fort, parlez à Jésus. Comment? Miresaha amin'ny tompo a afaka miteny mafy kokoa ianao a. Miresaha amin'ny Jesosy. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jesosy Seigneur, par ton misaotra esprit que tu tompo, nous misaotra ny visites amin'ny cet après-midi. fanemasinao izay miasa eto amin'ity tolakandro. Merci que tu parles à notre cœur. Jesosy misaotra fa miteny aty Tu es amponay concerné ianao. par nous, Seigneur. Jesosy tena linany amin'ny fiainanay Tu veux qu'on ianao, avance. Jesosy. Tianao Jesosy zay mba Tu veux qu'on soit handroso. libéré de toutes sortes de fausses doctrines, Tena tianao zay ho afaka amin'ireo fampianarana de diso fausses rehetrarehetra. compréhensions. Ny amin'ireo fatakarana diso Seigneur, tu veux qu'on soit libre, Jesosy io tia hanafaka anay ianao. libre pour te servir, Olona afaka mba ahafanay manompo libre pour anao. répondre à ton appel. Jesosy io olona afaka mba ahafanay mamaly ny antsonao. Que nous trouvions notre place dans ta famille, Seigneur. Jesosy ahafanay mahita le toeranay ao Que nous anatin'ny puissions trouver notre place dans fianakavinao. ton église, Jésus. Jesosy ao zay ahita le toeranay Que nous anatin'ny puissions être une fiangonanao. bénédiction, Seigneur, Jesosy mba ho lasa fitahinana zay pour tous ceux que nous côtoyons. any olona rehetra zay miona aminay. Oh, nous te bénissons, Jésus, O Jesosy io midera anao pour zay ces jours que tu nous as donnés, amin'reto fotoana zay pour nomenao l'occasion que anay. tu nous donnes Ny amin'ny fotoana zay de nomenao rehetra ressentir ton cœur pour nous, Seigneur. ahafanay matsapa ny fonao amanay Jesosy. Combien tu nous aimes, Jésus. Jesosy io tena tia Levons nos mains anao, vers ianao. Jésus. Andaontsika hanandra Combien tanana tu ny nous tompo. aimes, Seigneur. Jesosy io, alléluia. Oh, Jésus, tu veux nous bénir, Seigneur. Jesosy io tia hanafaka Tu anay veux nous ianao. relever, Seigneur. Jesosy io tia hanangana Tu veux anay nous indray fortifier, ianao. Jésus. Jesosy io tia hampahery Tu anay veux nous ianao. toucher là où nous sommes, Seigneur. Ton esprit est là et il voit le cœur et le cri de notre cœur. Eto ny fanemasinao dia ikasika anay ary hitanao kikika ny anaty lalo ny fonay any Seigneur, tu veux fanemasinao. nous aider à pardonner cet après-midi, Jesosy io tia hampianatra anay ianao mba hamela à nous hery. humilier devant toi, Jesosy io hanetry teny eto anatry ianao à tourner les pages, mba hamadika ny pejy à Jesosy. pardonner nos maris, à pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Amela helika ny vadinay amela helika an'ireo olona zay nampahory anay. Touche-nous, Jésus. Jesosy io kasio indray izahay. Touche-nous, Seigneur. Jesosy io kasio izahay. Parle à notre cœur, Jésus. Continue. Jesosy io tohiza miresahany anazy. Montre-nous notre cœur. Jesosy io ampiseho ianay ohatrotry ny ahoana ny toetry ny fonay. Oui, Jésus. Jesosy. Parlez comme toi, Jésus. Joël. Resaha aty amponay. Alléluia. Oui, Jésus, je veux te ressembler, Seigneur. Qui veut ressembler à Jésus cet après-midi? Tianaka an'i De Jesosy plus en amin'ny- plus, qui veut ressembler à Jésus? Isan'ny tianaka an'i Jesosy hatrany hatrany.